vavaksika misotranao zay tompo noho ny amin'izao andro vaovao menao anay sy ny teninao ihany koa hoentinao manazava anay raha makivaky ity tontolo androandroany ity. Mitenena Jesosy fa voninkainanao izay mpanomponao. Amin'ny anaranao irery ihany ivavahanay toy izany Jesosy Kristy tomponay. Amen. Tononkirany Solomona toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny andiny fahaefatra no Mofonaina ho antsika androany izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tononkira tsara indrindra izay nataon'i Solomona. Engany ka hanoroka ahy amin'ny fanoroan'ny vavany izy, fa tsara noho ny divay ny fitiavanao. Manimpofona ny menakao tsara, menaka manitra voahidina ny anaranao. Koa izany no tiavany zatovovavy anao. Tao miao dia hiazakazaka anaraka anao izahay. Nentin'ny mpanjaka ao amin'ny efitrano aho, hifaly sy hiravoravo aminao izahay. Hankalazanay mihoatra noho ny divay ny fitiavanao. Fitiavana marina no tiavany anao. Amen. Ray masino, manamasinany amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo anie ny Tompo Jesosy ry havana. Somary nanansarotra ihany ny ady hevitra tany aloha momba ity boky ny tononkirany Solomona ity satria tsy resaka fitiavana ihany no hita ao, fa firesahana ny amin'ny firaisan'ny lahy sy ny vavy. Vanim-potoana lava no lany tamin'ny fandinihana ity boky ity, ka ny afara tamin'ny hevitra tokana hoe ny fampitahana ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona amin'ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy ao anatin'ny fanambadiana. Raha izany ara no izy. Ny toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny andiny fahaefatra dia ahitana fa ny tena fitiavana dia tsara. Andiny faharoa sy ny andiny fahatelo. Ny mahazatra amin'ny tantaram-pitiavana dia ny lehilahy no miteny voalohany. Fa eto amin'ny fitantaran'ny mpanoratra dia ilay vehivavy Solemita no miresaka amin'ny fiandohan'ny boky, manambara ny fahatsapany ny fitiavan'ilay malalany. Tsara noho ny divay ny fitiavanao izy, ary tsy izy ihany no tia ity olo tiany ity, fa mitovavy hafa ihany koa. Ny divay dia mamy, moratelina, ary arakaraka ny sotroanao azy zao maika mampite sotro foana. Izay babon'ny fitiavan'Andriamanitra ihany koa dia ho tahaka ity vehivavy Solemita ity, mikatsaka mafy azy ary voasintony ny antriny tahaka ny fofon'Andriamanitra. Satria tsapa ilay fahatsaran'ny fitiavan'Andriamanitra miseho amin'ny fiainana andavanandro ka lasa tsy mahasaraka azy. Tahaka Maria Magdalene, nahatsapa ny hatsara ny fitiavan'i Jesosy Kristy izay nanafaka azy tamin'ny ngejany devoly dia tsy nety ny saraka tamin'i Jesosy intsony. Izany no ataon'ny olona rehefa mahatsapa ny hatsara ny fitiavan'Andriamanitra, mamikitra. Ary ianao mba ahoana? Tena mamikitra amin'ny Jesosy tokoa ve? Matsiaro tsy mahazo aina raha voalavitra azy. Ny tena fitiavany ihany koa ry havana araka ny andiny fahaefatra sy fahadimy dia marina. Hita eto fa samy te hiazakazaka anaraka ity lehilahy ity daholo ireo tovavy. Iray ihany anefa no nentiny tany amin'ny efitranony izay heverina fa ity vehivavy Solemita ity. Tsapany fa marina tokoa ny fitiavan'ilay malalany satria notsingaina tao anatin'ny maro izy. Azo andazavana ilay tena ao amin'ny Jaona toko 5:12 andiny 2:12 sy Jaona voalohany toko 4 andiny 10 hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izany no nifidy anareo. Izao no fitiavana. Tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavana antsika, ka ny rany ny zanany ho avotra no ny fahotantsika. Noho izany, matotonga kristianina dia ny fitiavan'Andriamanitra sy ny safidy no ny alohan'ny fanapa-kevitry ny olona. Io ilay fitiavana agape, na dia mpanota aza isika dia izy Andriamanitra efa nametraka ny safidiny ny tiantsika mialohan'ny zavatra rehetra. Ilay manana ny fitiavana marina dia miantso antsika anatonazy. Koa andeha hiazakazaka toy ireto vehivavy ireto, efa dondona miandro ny fiantsoana azy ireo. Dia ny mbola misy ny fotoana sy fahafahana miazakazaka, dia ny mbola mazava ny andro miazakaza manaraka an'i Jesosy. Andron'ny Saint Valentin androany, dia mirary ny mpifankatia rehetra mba hanana ilay tena fitiavana toko sady tsara no marina. Fitiavana manasoa sy mihevitra ny hafa, dia ilay fitiavana madio tahaka ny tiavan'Andriamanitra ny olona. Fa hoy Paoly amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:10 andiny 4 hatramin'ny 7. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehareha, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra,
mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny tena fitiavana dia tsara ary marina. Ho an'Andriamanitra rery ihany voninahitra amintsika kosa izany teny izany. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa nampianarinao anay indray, nampatsahivana moa zany fa ny fitiavana tena izy dia sady tsara no marina tahaka ny fitiavanao Andriamanitra le mity anay na de mpanota aza. Koa misaotra Tompo hiezaka izay na de malemy aza hanana an'izany fitiavana marina izany, hanana le tena fitiavana tsara ka hanasoa ny hafa, ahatonga ny fijoroana vavolombelona tanteranay ho araka ny sitraponao. Apetraka ny fiainam-pelatananao ary ny tontolo andronay, ny fosy fanaziananay ary ny fiainanay iray manontolo. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.